Coucou daholo ny zanagasikara dia vaovao fianarondrono zaraina androany. Elahy mbola tovolahy bandy kely miaraka amin'ny vehivavy tokantena efa niteraka fa tsy manambady. Tsara ve ilay izy? Sa ratsy? Inona voka-tsoa? Inona voka-dratsiny? Amin'ny ankapobeny aloha dia lahy matoa miaraka amin'ny vehivavy lehibe miohatra amin'ny taona lahy dia mitady tombontsoa lahy voalohan'izay. Fantatra lahy madama fa mahay an'izao rehetrarehetra izao. Mahay milely aloha izy efa manana asa izy mahay mikarakara tokantrano izy mahalala lalam-piainana izy dia lahy ka izay ny toe-tsain'ny lehilahy voaloha rehefa hoe manambady izy tazaina ohatra zazakely dia lahy zany faly be lahy satria tazainy madama dia miadana lahy. Miadana aloha lahy ny lehilahy zany iny miadana aloha ho an'ny lehilahy miaraka amin'ny vehivavy lehibe mihoatra aminazy fa i madama ilay vadiny lahy miadana tokoa ve izy mba mizara fitiavana amin'ny fo an'ny madama ve lahy? Mino fa fiatsaram-belatsiana ny iarahan'ny lehilahy aminazy satria tsy inona ny lisany tompony lainga. Misy tombontsoa moa toa lahy miaraka aminazy. Eny azo lazaina hoe mety tia ve? Fa kosa raha toa ka tsy tiany lahy ilay madama fa misy tombontsoa manokana ao azo lazaina ohatra hoe mety manam-bola izy dia tara lahy na koa lahy voakolokolo voataiza tsara amin'ilay miaraka ianareo hainy tsara mikarakara ny lahy dia io lahy fa tara. Tsy maninona aloha miaraka nareo herintaona, miaraka nareo roa taona, miaraka nareo telo taona tsy maninona fa na hoe lanao aingana tsy maintsy ho rava. Eo aloha ny namany lahy tsy maintsy hanapepa ilay inona lesy ny lahy madama iny. Eo koa lahy tsy maintsy ahita vehivavy mitovy taona amin'ny lahy dia ho tara amin'iny lahy dia atao ahoana izany ilay madama ny sasatra ho an'ny lahy. Tia tena ange lahy raha tena tiany lahy ilay madama efa niteraka fa tsy manambady zany izy ilay vady dia miaraka mipetraka ianareo dia manao ny adidy amin'ny maraim-pianakavian'ny lahy izay lahy no atao hoe lehilahy. Ohatra hoe izay sipa fotsiny izay zany dia ahoana tsy mety izany. Afaka misipa ny olona fa kosa ilay hoe manararaotra sy mety tsara velatsihy ao anatin'ny fitiavana. Io nge zareo misy fetra foana, misy fetra io. Raha ho variana ianao manararaotra olona androany dia tadio tsara fa tsy maintsy misy fotoana andro anankiray hanenenanao hoe tena tahak'izay tsy nanararaotra. Dia mba hisoroana an'izay zavatra izay dia mila tonga saina izany aloha. Raha ohatra lahy zany eto ka mpianatra lahy miaraka amin'ilay vehivavy efa niteraka ka hoe tsy nanambady dia kilalao nge izany raha ialany aminazy. Lahy raha mbola mpianatrako ary lahy koa mahafantatra tsara lahy fa hoe tsy tia anazy satria lahy mbola manala azy miaraka amin'ny mpianatra. Hitany nandaniany lahy andro miaraka amin'ilay madama. Madama mety ao anatin'ilay tena hoe tia be sy tara be dia manao izay sitrapony lahy ka izay ny vehivavy izay. Ny vehivavy rehefa tena tia dia mahavita hoe lahy no voalohany noho izy prioritaire sa priorité. Fa ny aza hivadihan'ny vehivavy koa lisany. Vehivavy ange rehefa hivadika tonga dia lasa alikadia tsy alikadia fa tonga dia lasa liona be. Dia rehefa hivadika izy dia eo indray lisany avy eo manaratsy tena vehivavy tsisy ilaivana azy iny rangahy ary nanao ratsy anazy nga mabandy ilaivana azy dia aza andrasana hoe hiakatra afo ilay vehivavy izay lisa vao hoe tara ilay hoe tena matahotra fa aza rarotina ilay fahatsorany. Rehefa tsy tia lisany atabotany aminazy daholo saraka fa izaho tsy tia. Rehefa tia lisany omeo fitiavana izy. Mahatonga lisany manao sipa dia vonona hizara fitiavana fa tsy hoe manao sipa lisany dia lisany ihany ny fitiavana fa ilay vehivavy tsy omena fitiavana. Tsy mety izany. Dia izay.
Mahaiza mizara fitiavana dia ho valiana fitiavana. Rehefa tsy mahay mizara fitiavana, mijaroana ihany célibataire. Tsisy maharatsy an'izany. Zay fa mankasitraka tompoko.